Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Riava malala anio alahady 14 ny volana Martsa no alahady faharoa amin'izao volana diavintsika izao ary alahady fahatelo amin'ny karemy. Isoratsika n'Andriamanitra lehibe zany satria afaka nandiny tena isika fiangonana mba azahoantsika miroso tokoa ho amin'ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra dia ilay vita fihavanana amin'Andriamanitra ka tsy ny hoe ianareo oloko ary izaho ho rainareo. Miteraka toky sy fampanantenana ho antsika izany. Fa raha olon'Andriamanitra isika dia zanak'Andriamanitra dia natao ankatoan'Andriamanitra ary mendrika indrindra andova zany fanjakan'Andriamanitra izany. Koa dia miarabantsika riavana natratra izao alahady andro tsara izao. Ny lohahevitra bandintsika dia ny hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Andehantsika iombona amin'ny vavaka. Ry Andriamanitra ranaiza ny an-danitro. Indray tokoa ny fiangonanao mifaly amin'ny fahasoavanao satria velonainy izahay. Ary mbola omenao anay ny teninao. Hodiny anay ary ianaranay Tompo. Dia avia ary Jesosy Tompo ho toroy sy ampafantaro ny sitraka ao izay ka ho tonga ampiainy mpakatony teny fa tsy ho mora manadino zany. Tonga zary fizahan-toetra ho anay ny zavatra maro miseho amin'ny fiainanay Tompo satria tianao iorina tsara ny finoanay ary tianao indrindra ho fantarina ny mahazanak'Andriamanitra anay ilay mifandray aminao ka dia ny angatanay aminao dia ampitombohy ary ny finoanay. Ampitombohy ny finoanay dia mba iorenanay tsara ao aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Iombona aritsika ho amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia filazantsara araky ny Luka 2:20 ny 4:20 ka hatramin'ny 2:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misy koa fifandirana teo aminy ny amin'izay anankiray amin'ny tao hoe lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjaka ny jentilisa mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy ny izay manompo ary ianareo no maharitra manaraka ahy tamin'ny fakampanahy niatra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreny raiko mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana sy tsara ny firenen'i Israely 12. Ary hoy ny Tompo, ry Simona, ino Satana efa nilofo nitady ianareo kororoany toy ny vary, nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalainao. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Anio ry havana dia ny 19 no ndeha averintsika ho vakiana dia anakinantsika ny afatry ny Tompo. Fa tsy mba toy izany ianareo fa izay lehibe aminareo dia aoka toy ny zandry ary izay manapaka dia aoka toy ny mpanompo. Raha mijeritsika ry havana ny andininy aloha eto amin'ity filazantsara araky ny Luka ity ny 17 ka hatramin'ny 20 dia hitatsika fa Jesosy dia niaraka nihinana ny Paska tamin'ny mpianatra. Jesosy moa raha milaza amin'io ary amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 dia itenenan'i Jesosy fa
tsy mba hihinana ny sakafon'ny Pasika intsony izy ambara-patanteraka izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany dia io sakafon'ny Pasika io zany sakafo farany izay niarahan'i Jesosy nihinana tamin'ny mpianatra. Ary izany koa moa dia milaza ny hafatesany ka dia eto dia manomboka mihamazava amin'ny sain'ny mpianatra ny amin'ity Jesosy ity zany sy izany fahafatesana nolazainy fa ho lalovana izany. Ary dia nahatonga azy ireo hieritreritra ny amin'ny fahabangahana eo amin'ny mpianatra raha lasa tokoa io Jesosy io. Dia ny zavatra nisy raha nitatsika eto dia zao hoe mananatra ny mpianatra Jesosy. Ka ny voalohany dia zao hoe mba tsy hanaraka ny fanaony zao tontolo zao sy amin'izay te ho lehibe zany ny mpianatra. Mba tsy hanaraka ny fanaony zao tontolo zao ny mpianatra. Zay le zany hoe zay no ilazany eto amin'ny andininy fahina amby roapolo hoe fa tsy mba toy izany ianareo. Le toy izany lazainy zany hita dia le fanaony zao tontolo zao. Fa inona moa zava-misy ry havana ny mpianatra ny olona zao tontolo zao dia mitady izay te ho lehibe. Ohatra te ho président, te ho lonindohany sy ny rehetra te ho hita amin'ny zavatra atao. Zany ny zavatra tadiavin'ny olona fantatra ry havana. Ary dia amin'ny raha fitondrana moa dia te miady seza izy ireo te ho mpanjaka hitondra na koa te ho mpanapaka mba antsoina hoe mpanao soa amin'izay fotoana izay. Ahitsin'i Jesosy zany. Ka zay no mahatonga hoe tonga fizan-toetra ho an'ny olona zany ilay fanaony zao tontolo zao hitany eo akaikiny eo ka mba te ho lehibe koa izy eo amin'ny maha-mpianatra Jesosy azy. Ny ampianaran'i Jesosy dia zao hoe tsy mba toy izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria mba anisan'izay ho fantatry ny mino fa vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy tsy misy zany hoe laharana ambony sy ambany zany. Tsy misy koa ny hoe topoina fa samy mpanompo sy topoina avokoa mifanompo zany ny vahoakan'Andriamanitra. Fiarahamonina ety an-tany no ahitana zany hoe miady seza zany ny olona ao mantsy no anapahany tsy mino amin'ny faharatsiana sy ny tsirariny samihafa toy manapaka ao zany nahita ao ny fitiavan-karena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra, ny firehariana teo londohany hatrany. Ary izay lazainy eto koa dia mbola toy ny mpanao soa mpanapaka satria misy hatrany zany ny olona manaika hiantehitra amin'izy ireo ka manompo azy ireo. Zany rehetra zany fanao zao tontolo zao zany. Kanefa dia ahitin'i Jesosy ny mpianatra mba tsy hanaraka izany fanaony izao tontolo izao zany. Ry hava malalo mandinika tsara tsika ry havana fa ny fiangonana ngeka vavolombelon'ny tompo dia ilay tena hoe mijoro mihitsy manahaka an'i Jesosy Kristy amin'izay rehetra ataony. Ary ny fanahafany an'i Jesosy Kristy dia midika sy manambara fa mianatra ao amin'i Jesosy izy ny amin'ny fanetretena, mianatra amin'i Jesosy izy ny amin'ny fanahany fanompoana, ny mahazandry azy araka ny mahavahoaka ny fanjakan'Andriamanitra azy. Izy anefa nanao ny asan'izao tontolo izao ry havana, izany hoe ny fitondram-panjakana zany ohatra, ny fitondrana ny fokontany, izy nanao zany eo amin'ny fijerevana ny fiainana ny vahoaka. Manjary lasa maloto mantsy ry havana ny hevitra politika noho ny zavatra tsy ataon'ny olona sasany ao anatin'izany ary izay no mampalahelo. Fa izay hita ry havana dia zao hoe isika kosa rehefa manara-dian'i Kristy dia tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao tsika fa anjarantsika zany mandray andraikitra hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'izay fitantanana ny fiainan'izao tontolo izao. Zay ilay fijoroana vavolombelona andrasana amintsika zay. Amin'ny sehatra rehetra misy kristianina dia misy fanetretena ao, misy fitiavana ao,
misy fandeferana ao, misy fahamarinana manjaka ao, misy fanetretena lehibe zay mitranga ao. Zay zany le andrasana amintsika. Ary zay ny tarafana tena hoe maolon'Andriamanitra tsika ry havana. De hoy ny olona anankiray hoe ny seza ngeny mitady hafa, tsy zany no mitady seza, de marina zany. Tena mitady atsika ry havana ny seza amin'ny sehatra rehetra satria tsika voninanao ny mahavavolombelon'ny tompo atsika ka mpanjaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika. Ko raha te ho lehibe tsika de aoka ho lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Fa ny faharoa de zao hoe zary lasa fizahan-toetra amintsika ity hoe te ho lehibe ty, ka de ampianarin'i Jesosy tsika anatrehan'ny zava-misy mba anaraka ny fampianaran'i Jesosy. Fa inona ny fampianaran'i Jesosy lazainy eto? De zao lazaina fa 7:20 fa iza moa ny lehibe zay mipetraka mihinana va sa zay manompo? Ty zay mipetraka mihinana va? Fa izaho de eo aminareo toy izay manompo, ary ianareo ny naharitra nanaraka ahy tamin'ny fakapanahy niatra tamiko. Za zany Jesosy de mampianatra atsika fa zay te ho lehibe amin'ny mpianatra de toy ny zany sy mpanompo. Zany hoe misy andraikitra feno fanetretena sy fandeferana ary fatokina zay takina amintsika zany. Ary tena fianarana lehibe omeny Jesosy zany. Jesosy no alaina tahaka amin'izany toetra sy fiainam-panompony zany. Zay moa lazainy Jesosy fa zaho de eo aminareo toy izay manompo. Manendry ny fanasan'ny tompo Jesosy amin'ity Luka 2:20-7:20. Manendry sy milaza izy ny amin'ny fanasan'ny tompo. Fa zava-misy de zao hoe rehefa mipetraka ny mpianatra ka hinana de Jesosy ndray ny mandray ny mofo, de Jesosy ndray mizara ny mofo de midika zany fa izy ny tompon'ny fanasana mizara amin'ireo mpianatra ireo izany endriky ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary zay no ilazana fa tena lasa toy ny mpanompo Jesosy ka mampinana ny olona izy mba ho voky lay hanim-panahy mahavoky ny olombelona ry havana. Ary zay no ahitana fa manatrika tokoa amin'ny fotoana rehetra io Jesosy io. Zao no lazainy amin'ny 7:20 hoe fa izaho de eo aminareo toy izay manompo. Tsy mialo eo amintsika Jesosy fa manatrika atsika mandrakariva izy ary mitondra zany toetra sy fiainam-panompona zany mba ho fianarana ho alaitsika tahaka koa. Noho zany de zany fanatrehan'ny tompo zany tena zava-dehibe eo antsika zany n'aiza n'inona atao. Jesosy de mbola vonona mihitsy eo amintsika de mba ahazahoantsika koa zany fianarana izany. Ary raha eo amin'ny fakapanahy koa moa jerevana ry havana de tena misy eny zany. Ary zay no ianarantsika ny faharetana eo amin'izany fanarahana an' Jesosy zany misy zany hoe fakapanahy samihafa zany. Fa isika raha maharitra manaraka an' Jesosy amin'ny tamin'ireny fakapanana anjoan'i Jesosy reny dia ambara zany fa milaza sy manambara zany hoe tsy maintsy manana faharetana tsika, fa ny faharetana de tsy inona fa fiorenana tsara amin'ny fatokiana an'Andriamanitra. Tsy fiovaovana amin'ny mora na amin'ny sarotra, fa rehefa nanaiky tsika de manaraka an' Jesosy zany tsika hatramin'ny farany ry havana. Reva malalo mba hanaraka ny fampianaran'i Jesosy. Zany no fampianarana izay omena antsika an'io. Ka arao ary zany fa Jesosy de mbola volona hanompo an'Andriamanitra ary miatra eo amin'ny fiainantsika koa zany. Ao zany ny valim-bavaka izay omeny antsika. Endriky ny fanompon'i Jesosy an'Andriamanitra ny valim-bavaka de omeny antsika zany. Ny fiorenana amin'ny finoana azy, ny fandresena ny fizaham-toetra samihafa zay manjo antsika, zany rehetrarehetra zany sy izay rehetra miatra antsika hatramin'ny hoe fakapanahy ataon'ny Satana. De ny amin'ireny rehetrarehetra ireny de rehefa manaraka ny fampianaran'i Jesosy tsika, miorona tsara ny finoantsika ary de mandresitsika ry havana amin'izany rehetra izany. Fa ny farany mba ho jerentsika de zao hoe tena fizahan-toetra eo amin'ny mpianatry Jesosy moa ny zava-misy tahaka an'izao
kanefa dia ampianarana tsika fa zava-dehibe mba halala ny zava-kendreny ho amintsika mino. Mba halala ny zava-kendreny ho amintsika mino. Misy tokoa ny zavatra kendren'Andriamanitra ho amintsika mino ry havana. Ka dia afaka mitondra tsika zany fanavaozana ho an'izao tontolo izao mihitsy. Ilay fanjakana izay omeny atsika ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Andraikitra napetraka eo amintsika mandrakariva ary mitoetra any hatrany mba hananana mpiandraikitra sy mpitondra kristianina izay manana ny fanahiny izany fanavaozana izany. Fa ny zavatra hita ry havana dia tsaroa fa afaka mitondra antsika koa ho vahoaka ny fanjakan'i Kristy koa io zanak'Andriamanitra miara-amintsika io. Koa dia izany no mahalehibe atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sady manana anjara amin'ny hatrany hatrany. Mitafitsika ny fanahin'ny mpanompo, mitafitsika ny fanahin'ny fanetretena, dia nanatsika zany fiainana ao amin'ny tompo zany ary dia omenatsika eto ny toky sy fampanantenana ry havana. Aza dino zay fa omenatsika ny toky sy fampanantenana fa ao amin'izany antony hoe fanjakan'Andriamanitra zany zay tendreny ho atsika dia isika indray ny ara-hinana sy hisotro ao amin'ny latabatry Jesosy Kristy ratrizay ao anatin'izany fanjakana izany. Zany ny fanandratana antsika ry havana miara-mihinana amin'ny Jesosy ary asandrany mbola ambony no Jesosy koa satria nanaikintsika fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alahady andro tsara ny ry havana, andro ivavahanay, nitsangananao ry tompo, andronao mpanavitray ary zany manesika atsika rehetra tokoa iombona ho amin'ny fisaorana an'Andriamanitra sy ny fiderana azy ary dia nandreza ny teny zany tsika mba ho sakafom-panahy mofonaina ho antsika. Aza dino ary ao am-piangonana tsika nio tontolon'andro satria amin'ny hariva dia mbola isy ny famelabelan-kevitra zay anasana antsika andiniana ny lohahevitra hoe hianartsika ny amin'ny fitiavana ao amin'ny Jesosy ry havana. Dia tongava daholo tsika na tanorana lehibe fa misy sazantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Anio koa no anaterantsika ny fampobavana ho fideran'ny fisaoran'Andriamanitra ary anio koa mbola imbonantsika hivavaka angataka amin'ny tompo amin'ity Covid ity mba tsy hanapahefana amintsika izany. Dia aritsika marina zao fotoana zao ary misaotra anao ny aino indray tamin'ity andro anio ity hivavaka isika. Saotra Jesosy no teny izay nomenao anay tamin'ity andro anio ity. Ny angatanay dia hoe tompo ampitomboy ny finoanay. Aza mahafoy na masaraka anay fa mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Jereo amin'ny famindramponao izay mba hikatsaka mandrakariva izay anjara ao anatin'izany fanjakanao Andriamanitra izany. Andresy izay any Satana izay milofo tokoa ary mitady hevitra hatrany hatrany mba hikororokanay tahaka ny vary anefa izany ny hevitra Satana. Tsy henaiky izany izay Jesosy ka dia hamasino sy hamarino raha mety ianao tompo dia hanome anay ny fanasitranana, hanome anay fiadanana, hanome anay ny fifaliana avy aminao. Izay rehetra mahasoa anay ny tany sy ny firenenay, ny ankonanay, ny fianakavianay ary dia tanty raha ho aminay izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anirinay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Iombonantsika ary ny rainay izay ny an-danitra vavaka izay nampianaran'ny tompo amaranantsika izao vavaka izao. Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay anana saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy
fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho aminareo ary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anao ny Tompoka iaro anao. Ampamirapetra ny tavany aminao ny Tompoka mindrafo aminao. Ananitra ny tavany aminao ny Tompo dia hanome anao ny fiadanana. Mandehana ary mino ny Tompontsika dia ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.